Pandrosoana ny fanaparam-pahefana ho ny mpikambana teo anivon'ny CST taloha Andriamato Raharinirinina eo ihany koa ny ben'ny tanàna teo aloha Ramampi Le Shah toy izao ny fanazavana mahakasika izay. Décentralisation tena andrasantsika zany dia décentralisation tena haholona feno ray-tandrasana tsirairay antsika zay ny tiako lazaina feno matanjakary économique izy mba miakatra ny fahefa-mividy ao anatin'ny poketrany ao anatin'ny vilany any anatin'ny tokantrano ary ao anatin'ny faritra mahakasika ny mpiara-belona rehetra na ny tontolony sosial zany fampianarana sy ny fanabeazana na manina koa ny kolosaina koa zay zany ny tena andrasany nefa tsara ohatran'inona raha ny dalàna ny atotan-dalàna azosika inona ve zay raha mbola mamaty tena midy sika salasala ihany tsara io fifitana anjarantsika ny tsirairay avy no manatanteraka zay texte avoakan'izy io raha tsy milamina ange ny lalàna mikasika ny commune mikasika ny région tsisy ny fahefana hoe ampelantanany be ny tanàna izay voalohany tokony hampandrosan'ny firenena teny kombenimbeny fon'izany mbola be ny tanàna ny hoe rehefa mandroso ny commune tsirairay avy mandroso ny firenena ny zavatra takina fotsiny satria le fivitanana be ny tanàna le olo akaiky ny vahoaka ny vidiny tsy voatery ny ahay ny lalàna rehetrarehetra mikasika an'izay fanjarantsika indrindrindrindra nareo mpanao gazety mampiely an'ireny lalàna reny manazava an'ireny lalàna reny mba ho azony vahoaka ka ahafahany vahoaka mahalala ny zony hitaky na tsy hitaky zay zavatra manahirana azy any amin'ny be ny tanàna fa raha vao ny be ny tanàna no manana ny moyen vola zany manana ny fahefany tsisy olona hilatsaka be ny tanàna nefa ampahory ny vahoaka fitiavan'ny vahoaka matoa izy milatsaka ny be ny tanàna fitiavan'le tanàna misy azy matoa izy milatsaka be ny tanàna